Fiadanan'ny tompo daholo Jesosy mamirapiratra eo amin'ny fonany no tononona amintsika rehetra izay fiadanan'izay. Ny zavatra ho resantsika an'io dia hoe inona moa ny fanahy entin'ity resaka Saint Valentin ity. Omaly isika dia niresaka ny historika ny Saint Valentin, ny fiaviany niainga tamin'ny tantaran'ny Valentin izay notapahan-doha satria nanelingelina ny recrutement ho fiatrehana ady dia tao anatin'izay nisy histoirany tamina vehivavy jamba anankiray dia izay nahatonga le Valentin sy Valentine ny daty 14 febroary Saint Valentin izay le izy rafitinina foy ary mifanitsy amin'ny fivoahan'ny vorokely misiontsioka sy ny sisa rehetra ary ny daty tsampy anankitelo manomboka ny 13 febroary ny 14 ary ny 15 febroary izany. Fa raha mandinika isika ny esprit entin'ity resaka Saint Valentin ity, ny ara-panahy zany dia mazava ho azy ny zavatra misy ary pratika iainantsika izany ampiainanantsika sy izao taranaka izao zany indrindra ny tanora fa resaka izao tontolo izao tsotra be fotsiny le izy. Voalohany amin'izany ny fikirakirana mamoana ny resaka vola izany. Komersializena avokoa ny zavatra rehetra izay afaka tsindriana sy indraindraina ao anatin'izay tontolon'ny ara-barotra izay resaka komersa izay. Fa raha miresaka komersa isika dia no ambadik'izay dia dieu de mamoana satria ny resaka vola no honorena sy admirena ao anatin'izay akana tsiro. Tokony mivelatra be amin'izay ny fatakaratsika mpino tsika mpivavaka tsika mpanaraty Jesosy Kristy tokony atsapa sy takatra an'izay ary ny baiboly dia nampianatra antsika hoe fa ny vola ny fototry ny ratsy rehetra. Dia dinio fa ity resaka Saint Valentin ity mitondra sofla, mitondra fanahy be mihitsy mampiakohoka ny olona ho andevon'ny vola zany, misitraka an'izay vola zay miadore ao anatin'io. Dia eo foana ilay etikety ilay esprit any Valentin, ilay preta ny tapahan-doha, olo-masina izay ihany koa dia misy ambadika hafahafa be mihitsy hoe olo-masina. Ilay historika an'le maha olo-masina azy izay tsy à la base ny vision an'Andriamanitra tsoto, tsy à la base ny fampahitan Jesosy Kristy, tsy à la base ny hoe programme an'Andriamanitra fa historika personnel mihitsy sy parcours tamin'ny fanjakana nisy amperora izay niainany tamin'izany vanim-potoana izay, tamin'izany vanim-potoana izany. Dia izay nefa hoy isika teo hoe tsy biblika, tsy avy amin'Andriamanitra, dia dikan'izay rehefa tsy avy amin'Andriamanitra dia avy amin'ny démonie. Dia teo tsika dia niresaka hoe mamoana, resaka ara-bola. Tsindriana be hoy aho ny dieu de mamoana, ny resaka voninkazo, ny fikirakirana ara-barotra rehetrarehetra ao anatin'izany dia miankohoka ao daholo ny olona dia andevon'ny vola, andevon'ny filany. Indrindra amin'ity resaka Valentin ity dia mandany vola amin'ny resaka lingerie ho an'ny madama satria izy kilalao kely raha alina. Tsy mijanona amin'ny resaka ara-bola zany manomboka eo ilay izy hoe miankohoka amin'ilay vola ilay olona, misitraka fa atosika ilay filany. Eto tsika dia manindry ary manampy ny esprit ambonin'izay mamoana izay hitodika any amin'ilay maimay hoe inona ny kilalao raha alina madama, inona ny kilalao raha alina ramatoa kely. Dia haitsika rehetra, fantatsika rehetra satria izao tontolo izao no mampiseho an'izany dia mandeha ny resaka fétichiste, ren'le madama lasa alika kely na lasa infirmiera kely na lasa bibibiby kely dia ramose lasa mitana karavasy dia mikapokapoka dia mandeha amin'izay ilay filana, ilay fantasme ao anatin'ilay izy. Zany ilay esprit Saint Valentin. Dia ivelan'izany rehetrarehetra izany amin'izay resaka filana izay dia mandeha amin'izay ny zavatra tsy mbola nandramana rehetrarehetra miresaka amin'ny olona olon-dehibe zany, ny zavatra mbola tsy nandramana rehetra toy ny 69 efa nisy fotoantsika nananjava teto hoe ny resaka 69 dia
message subliminal be satria ilay chiffre 6 anakiroa du côté ilay izy 6 de d'un côté ilay izy amindra vehivavy na amindra lehilahy 6 mivadika manome 9 fatatsika nefa nombre 6 fa imperfection marque ny bibity enina amby enimpolo zany le izy fa ny ray fotsiny no mivadika message subliminal be de ivelan'zany mandeha daholo ny fisainana sy ny fieritreretana hoe andao anao sodoma resaka sodomita sy notran'zany mba hanandrana an'zany satria Saint Valentin ny andro sy ny sisa rehetra zany ny esprit Saint Valentin de ao reo mamomamo misotrosotro toka manandrakandrana manolana ny vehivavy veriny mahavirijiny azy sy ny sisa rehetra ny firaisana alohan'ny fanambadiana mifampitohy am'izay virginité izay samy efa nandalo tam'izany daholo sœur sy frère fa ny feiny de hoe tsy misy esprit asan'ny fanahy masina mihitsy ao anatin'ity resaka Saint Valentin ity tsy misy batisan'ny fanahy masina tsy misy fanomezam-pahasoavana tsy misy vision an'Andriamanitra tsy to tsy misy hoe Jesosy Kristy mamangy andra lehilahy na mamangy andra vehivavy na mamangy couple anankiray de mametraka ny vision ao anatin'izay couple izay de mitondra n'ilay couple manome endrika Efesianina 5 Kristy sy ny fiangonana fa manome endrika Valentin sy Valentine zany lay endrika fanambadiana zany lay endrika couple zany lay endrika fitiavana zany lay esprit entin'ity Saint Valentin ity atreo ny azotsika ambara fa mbola petsaka ny esprit any démonia déguisé ao ambadiky ty resaka Saint Valentin ity de zavatra mampalahelo de be da be ny kristianina be da be ny mpitatrakotra be da be ny mpino mpandeha any am-piangonana be da be ny ao amin'ny sampana lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe no manao miaina sy pratika n'le zavatra ndresantsika teo miaina ny esprit Saint Valentin ka ny afatra de tsotra be hoe fetin'izao tontolo zao na de asiana hoe Saint Valentin, Saint Sylvestre, ny fetin'ny maty ny fetifety be isan-karazany ny 26 juin, ny fety bariasy ny sisa rehetra ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia interférence entin'ny démonia ary fonosany mpapekadao mamirapiratra be idestabilizeny anao tsy anananao fifandraisana sy hiatahanao tanteraka amin'ny herin'ny filazantsara amin'Andriamanitra tsy to ka ny afahanao manana maso-pahitana misintaka sy manalavitra tsy mahalala ota jaona voalohany toko fandelo andin'ny fasivy ateraka Andriamanitra indray nateraka Andriamanitra ny tsy manota tsy mahay manota tsy mahalala ota mba ahafahanao tonga amin'izay toerana izay dia ny méditation ny tenin'Andriamanitra ny etaeta ny soafy ny fikatsahanao foana ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy to sinon raha tsy izany dia aseran'ny karazapety tsampy sy babiloniana ety amin'ity zao tontolo zao ity isika voasacre ny resaka Saint Valentin, ny Saint Sylvestre, ny Saint be da be, ny fête des morts, 9 de Pâques sy ny sisa rehetra isika ary lavo même na de hoe anniversaire ara dia be da be tsika no tsy afetena ao anatin'izany de ny tenin'olona moa rehefa mizara zavatra tahaka izao tsika de hoe fijery fanatika, fijery blocage, bloqué, tsy mivelatra sy ny zavatra ohatran'izany ampoantsika ny tenin'Andriamanitra ampy ivelarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ampy ho fifaliana sy famalyfalianantsika ny volonté divine izay avy any ambony sy avy amin'Andriamanitra izany no mpahirezako anao raisy Jesosy Kristy fa amin'i Jesosy Kristy misy ny fafenon'ny fifaliana sy izay rehetra ilain'ny fatatsika ary indrindra manombo ny filatsika ho amin'ny esprit